débat tsy izay tsoa zany ny resana efa risy lahatra amin'izay ny ambassadeur français ngamba dia hitanareo fa nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety omaly dia efa mika an'izay ny rehetrarehetra hoe tsy afaka ampiarina tsony a ity Maputo sy Addis Abeba ty fa ahoana ny ahafahana mikarakara fifidianana zay eken'ny retso eken'ny vondrombe iraisam-pirenena na reo hoe communauté internationale sy ny mpifaninana sy mpikatroka rehetra eto amin'ny firenena tao anatin'izay no natongavan'ny Alain Joindé hoe alao ary d'accord ny firenena Afrika Atsimo zay naray an-tanany iray zany niaraka tamin'ny la France niaraka tamin'ny SADC zay niaraka mivory tamin'ny Andriamatoa Sisano mijery mikany Madagasikara dia tapaka nivitra ny hoe tokony faranana ny crise eto Madagasikara ary tokony roso any amin'ny fifidianana i Madagasikara ao anatin'izay dia ny zavatra any sisa apetraka dia ny hoe fanajoroana ny gouvernement iraisany zay zavatra efa nekenay zavatra efa iketsika ary zavatra tokony ho atao mba tsy ohatra amin'ny fitenin'ny sasany hoe fihinana le fahefana vonan'izara ny fitantanana zay a raha nasoa ny tandrasana sy ny firenena zay natonga ny secrétaire mpanjakana Alain Joindé hoe misy an'ity feu de route vaovao ty ka ekenao ve izy io ka eto dia ola zay namarina inona le feu de route io finish io no nanomboka nikarakarana zany Andriamatoa io feu de route io dia tamin'ny fatongava ny secrétaire mpanjakana Alain Joindé asa roapolo andro teo io angamban'izay a no natongavany teto amintsika dia io a dia milasa fa tao anatin'le firesahany zareo dia sarotra moa miteny amin'izany amin'ny anao manjery fa dia mba tsapateny ny communauté internationale fa misy part de responsabilité na anjarany zareo a no tsy naraikitra ny fametrahana ny tetezamita raisina teto Madagasikara fa tsy maintsy anjaran'izy ireo ihany koa no mitady ny vaholana ny zavatra asa nataon'ny prime ministre Camille Vital Latejy zay anjery ny ankilafikery maro samihafa zay taony namaiky taony tsy valana taony nametraka fepetra no natonga ny gouvernementa mbola tsy tafapetraka amin'izao miandra an'io zany ka io dia milaza hoe tokony hifanaraka ny mpifaninana rehetra mpanao politika nytiako lazaina ary tokony hosa hirosona ny fifidianana ho atao ny fifidianana l'assemblée constituante zany na ny solombavambahoaka amin'ny fotoana farak'izay aingana zany hoe mety afaka telo volana io na farafahelany mety afaka telo volana sy tapany zay moa dia efa nangataka ny seni hoe ahoana ny fomba ahafahana manao an'izay ao anatin'io a dia tsisy resaka Maputo tsisy resaka Addis Abeba intsony fa hoe inona ny minimum afaka ho raisina dia hoe ny fametrahana ny gouvernementa iraisany zay ve par principe Andriamatoa marika fanomanana ny zavatra misy dia notonga taty ny secrétaire mpanjakana français Alain Joindé dia namaly antsoratra ny tenako tany amin'ny filoham-pirenena frantsay Nicolas Sarkozy sy ny filoham-pirenena ao Afrika Atsimo dia Jacob Zuma no hoe voarayako ny feuille de route napetraka reo zay mivolavolanareo ary mifanaraka tsy mifanipaka amin'ny tianay amoahana n'ity fireneny ity ka dia ekeko ny ametraka an'io rafitra io miaraka mivoaka malagasy rehetra mba ahafahantsika mivoaka amin'ny crise mba ahafahanareo communauté internationale anaiky ny fifidianana mba ahafahany mivoaka malagasy mba tsy sy misotasota sy midisadisa eo amin'ny fanatotosana ny fifidianana eto zany dia eo nanaovako antso avy mihitsy amin'ny praitandrazana rehetra efa nanaiky an'io ary raha ny zavatra ivarehako indrindra amin'ireo firenena reo dia efa nanaiky an'io koa ny filoha teo aloha zany hoe nanaiky nanaovana ny fifidianana ary nanaiky ary indrindra zany dia manasy ny hitsofohan'ny ankilafikery rehetra ao anatin'ny gouvernement zay mihitsy ve aloha ny anika vetivety zay mihitsy ve ny anatin'iletsy hoe Andriamatoa Camille Vital sy Andriamatoa Andradjela amin'ny mitarika ny tetezamita dia miditra fotsiny ao ny mouvance hafa zay mihitsy ve le izy
le izy le gouvernement d'union nationale ihany zany no isokafana idirany mouvance hafa miresaka ao anatin'le izy dia no hoe tokony hosokafana ny gouvernement izay misy zay misy io zany dia tena hoe ravana mihitsy io zany dia manao gouvernement avavao ary eto koa dia tiako io tsy manilika koa fa mandray anjara daholy tsy manilika ny anclave kely anankiroa hafa ary indrindra koa ny anclave telo misy ankehitriny moa zany raha mbola anclave no kely no resana ary tsy manilika ihany koa ireo zay voalaza hoe ny autre sensibilité nareo olona enclave kely hafa samy hafa ivelany mouvance hiditra ao anatin'ny gouvernement io angely président nampikatsony tamin'ny Addis Abeba hiditra am'izay zany tsika zao anangana an'le gouvernement dia hiady an'le toerana indray zany dia miverina hatramin'ny voalohany indray le resaky anao ve fa misy mpikambana amin'ny gouvernement sa ahoana ny tena fandehana somitsy ho ela zany za eto dia milaza satria fantatro ny andraindrainy ny mponina sy ny olona pré-tandrazana rehetra eraky ny nosy ankehitriny tsapako ary fantatro hoe mila filaminana mila faranana ny fitondrana ny tetezamita ary mila mirosotsika amin'ny fividianana ny zavatra nihinantsika tao anatin'ny herintaona ireny dia lesina ho an'ny rehetra lesina ho an'ny na amin'ny anclave kely na reo lehibe ana mouvance satria betsaka ny be famaritra ary mino fa efa betsaka no tonga saina zao ary lesina moa reny rehetrarehetra reny mino fa manana fahendrena daholo ka olona rehetrarehetra reo ahafahantsika manorina république faefatra tsara fototra ohatra mato président azafady ohatrany misy contradiction le resahanao zany ny teny anao to hoe manaraka an'ilay sorodalan'ny teny fampiarana sika teny vato anefa ianao anaraka plan vaovao zany amana le crise amin'ny fandray ve zany andriamato président sa hoentinao any Johannesburg lay teny fampiarana teny vato sa hoana ny fandehany fantany faharoa ianao ve mieritreritra hoe tena amaolana la hoe mouvance roa no iona zany zao iona sisa tena hoe amale crise enao raha teo to hoe fanonteny fa ny communauté internationale ary karazany hoe nanao mea-culpa hoe tsy vitanay le izy fa niesaky izy zany namaly le problème ka tsy haiko zay fomba malinao zay andriamato président ahoana nefa raha le teny fampiarana le négociation vaovao ataonao amin'ny fandray ve zay tena amaolana ve lay soni rahanao zany amin'andriamato Marc Ravalomanana za aloha dia manambara fa tsy miva amin'ny teny fampiarana ny fametrahana vo mankary manamafy ny zavatra tsy vitany atao anatin'ny teny fampiarana dia anankiray sisy teny hoe ny fananganana le gouvernementa iraisany ary zay no anasanany hoe mba tsy isin'ny disadisa intsony mba isin'ny fitoniny dia manasa ny remouvance hoe ary zay no eo anatin'izay ny fifandraisin-dahatra hoe hiditra ao anatin'le gouvernementa zay dia efa vonina ny roso ary betsaka amin'ireo olona mouvance nefa vonina hiditra ihany koa anatin'ny gouvernementa fa dia hoe raha ohatra ka mila fanasiniavana na mila officialisena izay fidirana anatin'ny gouvernement zay ary indrindra ny zavatra ho ale raha ohatra ka hoe ny hoe fionana atao any Johannesburg ane io dia amiko okazava fa dia felana nenina farany io fa rehefa tsy ho vita amin'io dia aka ny fanapa-kevitra sy ny fepetra ny tenanay tena mbola hiady hevitra moa nareo sy Andriamato Ravalomanana amin'io sa anao soni fotsiny tokony tsy misy tsony ny fidina hevitra satria le feuille de route ane efa natolotra ny tenako taty ary efa natolotra tany Johannesburg ary io zay zany le hoe amaolana aveo ozy izy madame anika teo dia ny communauté internationale hoa dia nieritreritra ihany koa ary mijery hoe inona tsy na omby tao anatin'le fanelanelanina natao ka rehefa nieritreritra ary zareo hoe napiditra ny filoham-pirenena anankiroa afo tao anatin'le fandraisen-dahatra na ny fitadiavana amin'ny vahaolana dia natsapa-tena angambany izy ireo ankehitriny hoe tsy tokony tena acteur loatra tao anatin'le fitadiavana amin'ny vahaolana ny filoham-pirenena teo rola hafa teo aloha nefa tsy ahilika ihany koa fa dia hoe alao ifanatrika le hoe les deux
protagoniste angamba na le hoe le olona tena ny fanandro